anareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hivavaka isika. Rehefa madivy farina tahaka izao ny herinandro Tompo dia mahatsiaro izay ny amin'izay nataonao tamin'ny fiainanay rehetra. Misaotra indrindra Tompo, ary amin'ity anio ity dia mitarihy lalana anay ianao Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanahy masina, mba hahafahanay manao ny sitraponao amin'ny androm-piainanay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rehefa tena mandiny tena isika ry havako eo ambany fitarihan'ny fanahy masina dia asehon'ny Tompo miharihary tokoa izay ao anatintsika tsirairay avy ao. Raha ny resaka mikasika an'izany ary Jesosy dia andenge mba vakiantsika ny Marka 7:20 ka hatramin'ny 7:20 hoe andeha vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary hoy izy Jesosy izany izay mivoaka avy ao amin'ny olona dia izany no mahaloto azy, fa avy ao anatin'ny olona dia avy ao am-pony no ivoahan'ny sain-dratsy, dia ny fijangajangana, ny halatra, ny vonoan'olona, ny fankapandon'olona, ny fiheremana, ny lolo-po, ny fitaka, ny fijejojoana, ny masoratsy, ny fitenenan-dratsy, ny avonavona, ny fahadalàna. Izany zavatra rehetra izany no mivoaka avy ao anatin'ny olona ka mahaloto azy. Amen. Rehefa tena jereko izany mety misy ve olona anankiray ry havana tratran'ireo rehetrarehetra ireo ao anatiny ao? Raha izay. Dia rehefa nandinika an'ity koa dia mety misy ve olona tena tsisy an'ireo mihitsy ao anatiny ao? Ary rehefa nandinika iray farany koa dia mety misy ve iray fotsiny na roa amin'ireo ny ao anatin'ny olona? Tsy maninona, fa mampandinika fotsiny dia izao: ilay Jesosy mahafantatra ny miafina rehetra. Ary io miafina io avy eo mivoaka dia lasa miseho eo amin'ny toetran'ny olona dia reo izy izany. Ry havako, ao anatin'ny iray volan'ny fandinihan-teny tsika rehefa maraparina an'izany ankehitriny. Io ry havana tena miharihary eo anatrehan'ny Tompo, ary indrindra rehefa tarafin'ny fanahy masina isika dia miharihary ny ao anaty ao, ary izay ilay mitondra amin'ny atao hoe fandinihan-tena. Eto izany dia hitako hoe tena tsara. Raha ireo rehetra ireo no ao anatin'ny olona ka fantany, angatahany fifonana, hitalaho ny famelan-keloka, tena tsara izany. Vanim-potoanan'ny fibebahana izao, vanim-potoanan'ny fifonana izao, vanim-potoanan'ny fandinihan-teny izao hitondra ho amin'ny fanovana, toetra sy fanao ry havana. Rehefa mifony eo anatrehan'ny Tompo isika dia mangataka aminy mba hanadio ny fo amin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana. Fa izany koa anie no hevitry ny Pasika, ilay fitsanganana, afaka herinandro mahery kely eo izany fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, tahaka antsika hoe maty ny amin'ny fahotana dia hitsangana ho amin'ny fiainam-baovao indray. Hirariana ry havana, tsy hanamelo-tenitsika. Raha betsaka ohatran'ireo ao nareo lista rehetra ireo aza ny ao anatintsika, tsy maninona. Ny mavesatra entana indrindra no asehan'ny Tompo manatona azy eto am-pototry ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy ry havana. Rehefa avy mandiny tena isika, izay rehetra mampahaloto ny fontsika tsirairay avy ao, eto mba ho levon'ny Tompo, ho dioviny amin'ny rany izany. Dia hirariana ry havako, hirariana ho antsika tsirairay avy. Efa maraparana ny lohahevitra isika mba ho diovin'ny Tompo ny fontsika tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hivavaka isika dia tsy mitsahatra izay misaotra ny amin'ny teninao Tompo, mitaratra ny ao am-ponay ao, ary hita toetra mivoaka ety ivelany, mamondrafo aminay, diovy ny fonay, ary hiaina amin'ny fiainam-baovao anay izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.